Miarahaba tompoko androany isika de ndondray raha hiresaka ny vaovao mafana izay nisy tamin'ny omaly sy afaka omaly izay nalaza dia nalaza koa tato amin'ny Facebook mahakasika ny raharaha izay navotontonona anaran'ny Andriamatoa Hajaina Monsieur Seg. Fa mialohan'izay dia azadiny milike ny vidéo antsika ary azadiny ihany koa miabonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefa ny MCC tong matawatagasy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary araky ny volazako irem-piantohana moa dia vaovao mahakasika ny raharaha izay navotontonana ran Seg no resantsika amin'ty vidéo ty androany fa mialohan'izay dia ndao aloha zany ho resantsika ny akony tolona izay ataon'ireo collectif de candidats efa hitantsika hatrany moa ny tolona izay ataon'ireo vondrony candidat isanandro ary miha mafy dia mafy tokoa izany tolona izany ao anatin'izany tolona izany ihany dia nanao fanambarana mo ireo zay vondrony candidat mitolona amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy mandresy ny tolona izay ataon'izy ireo izay teny amin'ny Shell Mbotra Rahaba indray ny fotoanan'izy ireo nanao diabe androany na de eo aza nefa n'izay tolona ataon'ireo vondrony candidat izay dia tsy mampiova ninina izany araky ny nambarany HCC ary tsy mampiova ny date pifidianana akory izany fa ny date pifidianana dia mijanona ho amin'ny 16 novembre ho avy izao ny resaka fifidianana ihany mo isika dia ndondray raha ho resantsika kely ny mahakasika ny akony propagande izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina androany na dia mafana tahaka ninina ary ny tolona ataon'ireo vondrony candidat dia tsy mampihontsy ny Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy izany fa ny azy dia ny propagandiny ihany no asesiny ary porofony izany hoe tsy mampiova azy izany ireo hetsika zay ataon'ny collectif de candidats ny anazy ny propagande dia vorolanina foana ny olona ary miaraka amin'ny baly manjofo hatrany ny resaka ny Andry Rajoelina ihany mo isika ary nanaitra ny maro ny fanambarana izay nataony andrisan'ny kabariny nilaza mo Andry Rajoelina fa maninona ny candidat Andry Rajoelina no tsy saha miatrika ny fifidianana ary maninona no arety maso no mody atao excuse nanaitra ihany mo izay fanambarana izay satria ny aina mo tsy nanampiry ary lahtokana raha teo mo ny aina ary raha ny aina marary de tsy afaka hiatrika ninina mihitsy ny resaka fitokonana ihany mo isika tsy vitan'ireo collectif de candidats ihany no mitokona amin'izao fotoana izao fa mitokona ihany koa ireo mpampianatra nandrisan'izany tolona izay nataon'izy ireo zay moa dia nirobarobain'ireo mpitandro filaminana ary nolazaina fampisoloky ireo mpampianatra raha nisy tamin'izy ireo no nanao kapa sy nalotoloto nandrisan'izany fitokonana izany tsy nisy ny fisavana ny karatra ireo olona tonga ireo fa avy hatrany dia nanaparitaka ny mpitandro filaminana ny mpampianatra no kely karama indrindra amin'ireo mpiasa mpanjakana ny mpampianatra frama aza mikarama 3 ariary isam-bolana manoloana izay raha izay dia manameloka tanteraka ny fihetsiky ny mpitandro filaminana ireo mpampianatra sy ny filohan'ny syndicat ny FM2F niseho mo ity fitokonana izay nataon'ireo mpampianatra ireo teo anolohan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay alohany mahakasika ny fitokonana izay nataon'ireo mpampianatra fa hiverenako kely fotsiny ny mahakasika ny fangatahan'ireo collectif de candidats izay efa hita manerana nosy amin'izao ny hetsika ataon'ireo vondron'olona mpanaradia azy ireo nefa ny atsy andany ny HCC dia nanao fanambarana amin'ny tsy fiovany date pifidianana mety midika inona izay tsy fiovany date pifidianana izay arantsika mamaly amin'ny commentaire avelako aloha iny fa milohany dirako amin'ny resaka izay tena fotokevitra jirosika androany andao ara ho resako kely ny mahakasika ny zava-misy eto Antananarivo efa ela mo ity zavatra ty nisy teto fa ho resako ihany izy ty amin'ny tindray mitoraka ity vao miresaka mankotsika hoe Antananarivo de ny zavatra tonga ao an-tsainy besy ny maro voalohany indrindra ireo olona avy any amin'ny faritany dia ny hoe tanàna be mpangarom-paosy sy be mpanendaka ary tena tsy mandry fahalemana izany Tananarivo izany rehefa tena nataoko ny fandinihana dia tena marina tokoa izany voalaza izany satria tsapa sy hita ary isanandro saika ahitana andian'olona manendaka sy olona voahendaka ary olona voangarom-paosy ny mpamakitrano sy ny halatra moa de efa tsy tenenina tsony tsy haiko hoe inona zany tena mahatonga ny poniny Tananarivo izay manao an'izay asa ratsy zay tsy mety tapakevitra hiala amin'ny asa ratsiny mihitsiny fa manohy hatrany izay asa ratsy zay sa ve efa tsy mety zavatra fa hivelomana ankoatra ny pangalarana sy fanaovana sintomahiry zay ny toerana izay tena lasibatra amin'izany tsy fandriampahalemana zany eto Tananarivo ohatra hoe eny Anosy zao eny Anosy na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro hariva dia saingy misy an'izany zavatra izany foana na ao anaty bus azy anao mbola sahan'ireo olo mpanao sintomahery ny miditra ao anaty bus ny mandrobany telefonanao sy ny zay eny am-pelatananao na koa rehefa misokatra ny fitaratry ny vitra eo amin'ny kaikin'ny varavarakely eo dia mbola vitan'izy ireo ihany manao sintomahery anao ao anaty bus ao de manaraka izany eny amin'ny partiany iny tosy ampahasika amin'ny parti Shell iny de tena misy ireo zay tena manao sintomahery mihitsy ny ataony raha rehefa midivadiva maizina iny ny andro ary ny olona mandeha bus ny tena lasibatra izy ireo efa misy karazany koa moa am'izao ny fanaovana sintomahery eto Tananarivo misy ireo izay mody miady ohatra hoe raha vehivavy zao de mody adivana anao hoe nangalatra ny vadiny de nefa efa fika hanaovana an'le sintomahery iny de misy ndray izy raha ohatra hoe vehivavy anao ka hoe bandy le hanendaka anao de mody ataony hoe
hoe ohatrany reny olona hoe miady mivady reny mody ataony hoe sipany anao ka hoe ento ty ny telefôna iny fa vehivavy maditra tsisy ilavana azy. Mahita an'iny moa zany ny olona de mitazatazana fotsiny satria ny adiny mpivady moa sarotra idirana raha teo raha eny an-tsena nefa le izy dia tena resaka fanendahana tsotra zao. Ny resaka fanendahana ihany moa isika hita tao anaty tambazotra tsiratsira Facebook androany tao mivava samy manana fa nisy ramatoa anankiray nilaza hoe tsy nahazo famerimborana tamin'ny receveur ka rehefa naino an'izany receveur dia namaly fa hoe tsisy famerimbolanao zany itya teo am'izay le receveur de nitangoronan'olona be de be ka lasa tany ny versement le receveur. Tsy fantatra hoe mola fanendahana amin'ny fomba mendrika koa ve izany sa fanendahana amin'ny fomba hafakely zay ny tsy fantako am'le izy fa iarahantsika mamaly ato amin'ny commentaire ho an'izay nitan'iny seho iny. Receveur ihany moa ny resaka eto ny mahagaga rehefa sito mahery ao anaty bus na miditra ao anaty bus le mpanao sito mahery matetika ny receveur de mody tsy mahita na dia tokony voatazo zao ara ilay olona manao sito mahery de aleon'ny receveur no misafidy tsy hanao ninina mihitsiny fa toa mitaza ampotsiny de ny fantanina mipetraka ao andohan'ny besiny maro ara rehefa manoloana izay tranga izay misy ny tena manontany tena mihitsiny hoe sode ara mba complice ary le receveur zay zany fantanina tsy miala ao andohan'ny olona mihitsy. Tsy haiko aloha fa iarahantsika mamaly ao amin'ny commentaire izay fantanina izay samia milaza ny aviany. Ajanoko atreo aloha mahakasika an'iny resaka sito mahery Tananarivo iny fandao am'izay ara idirantsika ny tena votoatin'ity resaka ity. Rehefa nanao fanambarana moa i Andry Bihary izay fantatsika fa olona avy any Toliara ary mipetraka any Andafy. I Andry Bihary moa araky ny fantatsika dia olona manana maizy azy ary tena sasahany lehilahy raha aneo hevitra izay ary tsy mikoso maso mihitsiny rehefa hiteny. Rehefa nilaza moa i Andry Bihary tao amin'ny paginy nanambara ampahibe maso fa manana proof izy izay proof manambara mazava fa Andriamatoa Sega no isany atidohan'ny kotrika ny fianjerany ilay helikoptera ary nahafatesana ny miaramila anankiroa sy ny pilote. Nefa ny izany zavatra izany dia mbola tsy hitanay hatreto ny proof manamarina hoe tena Andriamatoa Sega mihitsy ny ve ny tena nanao an'le izy sa ve ahoana sa ve inina mbola tsy ambara aloha ny tena marina fa iandrandrasana mba misy suspense kely. Tsy haiko aloha zay fahamarinany na tsy fahamarinany fa ohatranareo ihany zany amin'ity resaka tantara ity anisany mba miandry an'ilay episode. Manoloana izay resaka izay moa dia nilaza Sega tao amin'ny gazetiko androany fa manda an'izay fanambarany Andry Bihary izay hatramin'ny farany ny tenany fa raha tena misy proof izy Andriamatoa Andry Bihary dia alefaso ary ny proofinao hojerentsika. Zay zany nambarany Andriamatoa Sega androany tao amin'ny gazetiko. Dika izany fa tena matoky tena ny lehilahy ary tena mijoro ny lehilahy ary mino sy matoky fa tena mijoro amin'ny fahamarinana tokoa ny lehilahy. Sega moa araky ny fantatsika dia izy ny olona izay le plus haut gradé amin'ny gendarmerie imprenena malagasy amin'izao fotoana izao ary isan'ny tanankavanany Andriamatoa Andry Rajoelina raha teo moa Sega nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina izay. Raha tsy ahivina moa iny accident izay nandalo iny dia hita tamin'izany fa ilay mpanjono nanavitra ny Sega tany an-dranomasina izay efa ora maromaro naharendrika ny ilay helikoptera ary notolorana maroboninahitra i Sega tamin'izany ka lasa izy no héros de la nation. Raha izany ara no izy nahoana ny mbola tsy avoakany Andriamatoa Andry Bihary ny proof hatramin'izao ary nahoana i Sega no sahy nanao démenti tao amin'ny gazetiko ka ny fantanina mipetraka amin'ny besiny maro ara moa ve tena possible ho hisy ny zavatra ohatran'izany eto Madagasikara satria manko ohatrany hoe mijery film action any Andafy zany mahita an'le zavatra tantaren'i Andry Bihary. Izay zay ara tompoky lasy tompoky vavy ny mahakasika ny videontsika androany ka manasanao hatrany hanao commentaire amin'ity videontsika ity mba afahantsika mandravona ny hevitra ny tsirairay ary manasanao ihany koa hilaiken'ny videontsika de mbola manasa antanandroa ihany koa mba hiabone amin'ny chaîne-tsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny MCCC tao Mataragasy. Tompoky lasy tompoky vavy mankasitraka de mirary soa. Eko maro tanagna tsara moniny tany fa raiky zay salama variagna matama navahiny mandalo anao na koanao tompitany fa gasikara mefa sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale Zagnahare mila vonjy ty nosinay Zagnahare omimpitondra hindi sy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano yeah.
ambony tananao fa za mitanondrika toy izao atsika mifandraisa tagnana gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna varatra antsignianagna ivontany androby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty am ville ampitandranomasy malagasya zanakadako zao zanakadako zao fiera fa zanakadako zao tsy mivakirano asa mity gasikara tanindrazane malala ivavagna ny tsy manaranare kolokolo ty gasikara ambandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagnanao tsy miala angatagnono veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zao fiera fa zanakadako zao tsy mivakirano zanakadako zao fiera fa zanakadako zao tsy mivakirano